faly miaraba anao ny tokantrano manaraka ny météotsika anomboana anazy ny any an-dranomasina. Ero indray ny ranomasina manomboka ny rapiso sy ny alahady zany amin'ny morontsiraky Madagasikara ho an'ny rapiso ariva dia ny morontsiraka atsimo nosy ny ilany atsinanany nosy kosa dia manomboka ny alahady maraina no any zany noho ny fisina alondrano sy ny amafina rivotra amin'ny morontsiraka no mahatonga an'izay koa iangaviana sady zany ny mpampiasa ranomasina iomana ary koa anaraka an'ireo toromarika omeny manam-pehefana ny fotony mba hisoroantsika ny loza ao anatin'izay ho an'ny eto an-tanety kosa indray ho an'ny rapiso maraina aloha zany dia mbola somary malefaka amin'ny ankapobeny tsiokana avaratraza fa ny pistolakandro kosa manomboka amin'ny magery zay mitoy hatrany amin'ny andro ny alatsinainy ihany ary ny maripana ao anatin'izay dia isy fidina tsikelikely zany ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy raha toa ka hiakatra kosa ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany iray manontolo iny zany manomboka ny andro ny alahady izay toy izao ny toetrandrotsika ho an'ny rapiso vao maraina dia misy hatrany aloha zany azavona ho an'ny tany Madagasikara ho an'ny tapany atsimo moa zany tena mahazo an'izay zany fa orin'ny fisavan'izay zavon'izay dia manomboka mandraona tsikelikely ny ilany atsinanany avoatany mitoy ihany koa ny ahorana ho an'ny morontsiraky ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana zay arahana herika zay ho an'ny faritry ny Alaotra Mangoro sy ny any amin'ny ilany atsinanany faritra Sofia ny ambony moa zany maina ny andro amin'ny ankapobeny raha ny piso tolakandro dia manomboka mahazo ny orana malefaka miatoato ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo mandraona kosa ny ilany atsinanany avoatany izay mety araina herika izay ny takariva zany ny ilany andrefany nosy maina ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana vovinavina amin'izay rapiso izay dia mbola mahatratratra any amin'ny 9 degré hatrany aloha zany ny maripana ambany indrindra zay hita any amin'ny faritry ny vakina karatra ny ambony indrindra ho an'ny avoatany zay hatrany dia midina 12 degré celsius koa ny maripana any amin'ny faritry ny matsiatra ambony ihany zany ny ilany atsinanany tany midina tsikelikely ihany koa izay maripana ambony indrindra zay torak'izay koa moa zany any amin'ny morontsiraka ny mafana indrindra ho an'ny rapiso dia any amin'ny tapany avaratra andrefa mahatratra hatrany amin'ny 12 degré celsius ny vovinavina ho an'ny andro ny alahady dia mitoetra ny orana malefaka miatoato ho an'ny morontsiraky ny nosy iray manontolo ny morontsiraka atsinana moa zany izay raha nerika hatrany zay ho an'ny ilany atsinanany avoatany ary ny ilany andrefana kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny alahady izay miakatra tsikelikely ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany raha toka midina kosa ny ambony indrindra satria dia midina hatrany amin'ny 17 degré izay maripana ambony indrindra zay ho an'ny faritry ny matsiatra ambony hatrany ary ny any amin'ny faritry vakinakaratra ihany koa zany voakasika ao anatin'izay ny morontsiraka atsinanany nosy ihany koa dia midina ny maripana ambony indrindra mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana moa zany tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny ho an'ny andro ny alatsinainy dia mbola mitoetra aloha zany avaratraza ho an'ny ilany atsinanany nosy koa vokatr'izay dia mbola mahazo vanatra ny orana malefaka miatoato ho an'ny ilany atsinanana izay mety arahina herika hatrany zay ho an'ny ilany atsinanany atitany Madagasikara zany ny any amin'ny ilany andrefana moa zany maina hatrany ny andro raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay dia miakatra kely hatrany aloha zany maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany fa ny ambony indrindra kosa tsy dia misy fiovana firy izay maripana zay raha ka amin'ny andro ny alahady torak'izany koa zany any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefany nosy dia mafana hatrany andro manodidina ny 30 ka hatramin'ny 12 degré ny maripana ambony indrindra vovinavina amin'ny morontsiraka andrefany nosy izay isaky ny andro ny azo matoy izao dia arosonao indray zany ny tany falotony rivotra nisy teto Antananarivo tamin'ny herinandro lasa iny sy ny mety ho vinavina ao anatin'izay ny janona ao antonony izay tany falotony rivotra izay tamin'ny herinandro ity manodidina ny fehitra ny OMS avokoa moa zany amin'ny ankapobeny ny referetra voaray raha ny mandrafitry ny toetrandro kosa nefa no jerevantsika atao anatin'ny 3 andro avy dia vinavinaina hijanona ao antonony trany izay tany falotony rivotra izay eto Antananarivo. Izay indray ny météotsika tamin'ity androany ity manasanao hatrany anaraka izany veloma tompoko.